fa hotoan'ilay raharapitsarana ho an'ny mpino teo anivon'ny trano fiangonana azo FPVM ao Ambatolampy Ambanimaso faharoa ao ny zoma fahatelo amby roapolo ny volana martsa lasa teo dia mbola mitohy hatrany disadisa misy eo amin'ny mpitandrina teo aloha ao anivon'izany fiangonana izany sy ny mpino ao anatin'ity fiangonana ity napiditra fitoriana indray mantsy ny mpitandrina ny zoma fahatelopolo ny volana martsa lasa teo rehefa tsy nahazo valiny mahafapo avy amin'ny fitsarana toy izao ny fanazavana mifanandrify amin'izay. Napiditra fitoriana teny amin'ny fitsarana indray ilay mpitandrina teo aloha izay niasa tao amin'ny fiangonana FPVM trano azo Ambatolampy Ambanimaso faharoa ny zoma 30 martsa lasa teo rehefa tsy nahazo rariny tamin'ilay valiny fitoriana nataony ny alatsinainy 10 martsa farany teo. Ankehitriny nampangain'ilay mpitandrina ireo mpino nangalatra ny volan'ny FPVM tany amin'ny banky araka ny fantatra nefa dia volan'ireo mpino ireo madio tanteraka ireo vola ireo. Mpitandrina FPVM ity tamin'ny fitoriananay izay akan'ny entanay sy ny fananan'ny fiangonanay tamin'ny 23 mars 2018 dia napiditra fitoriana hafa ndray izy dia nampanatsoina teny amin'ny commissariat de police ndray zahay tamin'ny zoma 30 mars lasa teo fa napangaina fa nangalatra ny volan'ny FPVM tany amin'ny bankony nefa marihana fa ireo vola tany amin'ny banky ireo dia volanay mpino areri-ponay mpino madiodio tsisy avy amin'ny FPVM naharihary ary ny compte any amin'ny banky dia compten'olon-tsotra no natao tany fa tsy compten'ny FPVM. Manao antsoava amin'ireo fiangonana rahavavy mpino manerana ny nosy ireto olona ireto mba hitondram-bavaka azy ireo amin'izao raharaha izao. Dia eto izay tompoko dia manao antsoava ho an'ny mpino rehetra mba hitondram-bavaka an'izao raharaha sarotra izay mahazo anay izao. Ary zay eto dia milaza fa tsy nitory ary mbola tsy nitory an'ny FPVM na io mpitandrina io na dia betsaka ary ny zavatra azona hitoriana azy dia amin'ny mararaponona azy dia tsy nitory azy zay. Nanaovana fanadihadiana ireo olona roa izay manana ilay compte any amin'ny banky hatreto mbola mitohy ny raharaha.